Tsy tonga ho azy ny anarana hoe Toamasina, izay tanàna faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara. Ao ambadik'io anarana io dia misy Tantaran'i, Tantaramezina, voaravaka disadisa sy fivadibadiana teo amin'ny mpanjaka sy mpanjakavavy eny fa hatramin'ny fanomezana nosy iray manontolo ho an'ny vazaha Eropeana. Inoy hatramin'ny farany ary ny Tantaran'i Toamasina sy ny Betsimisaraka. Tahorian'ny nampiresana ny foko tany Morotsiraka atsinanana dia nanjaka amampolo taonany maro Ratsimilaho. Ny orona ny fandriam-pahalemany teo ambany fahefana. Ny seranantsambony Foropointe sy Sainte-Marie ary Tamatave dia nandray ireo sambo Eropeana tonga nivarotra fitaovam-piadiana sy lamba ary toaka mba hahazahoana vary, hazo na biby fionta. Nisokatra ho an'izao tontolo izao ny Morotsiraka atsinanana ka lasa vahoaka ho ajaina ny Betsimisaraka. Kinanjo tamin'ny taona 570 dia nodimandry Ratsimilaho. Izarazara ny fanjakany, tao avaratra izanahary izay vinantolahiny sakalava, ibety zanany vavy kosa tao atsimo, rava ny fahefana, nipotra indray ny fifandrafina teo antoerana, ny hena ny fifandraisana, ny harava, ny hanisaraka ny Betsimisaraka, ary nisokatra ny dagnadagna ny varavaran'ny fijabahan'ny vahiny ao antoerana. Loza, voataonany manamboninahitra frantsay iray ny fankatia, ibety, resy ny fitiavana ka nanolotra ny nosy Sainte-Marie iray manontolo ho an'ny frantsay. Nosy izay strategique tokoa. Vetivety taty aorina dia nanenina tongotra mantana ny tifarany ka nanapa-kevitra ny verina aka nosy Sainte-Marie. Kanefa efa tara satria efa 7 taona no nanjakany ny ady tao antoerana. Ny ady teo anelanelan'ny pomban'ny frantsay sy ireo nationaliste sy manaiky ny fanjakan'ny la Frantsa ao amin'io nosy Sainte-Marie io. Tsy vitan'izany fotsiny fa manomboka miady ao anatiny ireo sefony malady. Anka manomboka misaraka andro aman'alina ny Betsimisaraka. Manoloana ny Tamatave, manamafy ny toerana misy azy ny frantsay amin'ny nosy kely iray, nosy alanana izay antsoina hoe Île Prune, rova vato, tafondro manondro ranomasina, sakana strategique ifehezana ny fidirana amin'ny seranantsambo lehibe ny Toamasina. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nisy olona malaza iray antsoina hoe Jean René tao Toamasina, zanaka ny Eropeana sy vehivavy malagasy iray. Mpitarika mahay sy noajaina izy, ka nanova any Tamatave ho sampanandalana lehibe ho an'ny ranomasimbe Indiana. Nisy vary sy omby ary sakafo nentiny namatsy any Maurice sy La Réunion. Nantsony ireo tantsambo vahiny mihitsy izy hoe mpanjaka ny Tamatave. Tamin'ny taona 770 sy 810 kosa tonga iradama voalohany nitetika ny hanafika ny Toamasina niaraka tamin'ny miaramila maro mba hanitatra ny fanjakana Merina. Nanaiky ny fanjakana anefa Jean René any ka lasa ambany fifehezan'ny fanjakana Merina i Toamasina. Tamin'io fotoana io ihany anefa iradama no nahita ranomasimbe voalohany. Araka ny tantara dia nanandrana n'io ranomasina io izy ka sadekatra sy gaga nilaza hoe Toamasina ka nipetraka tamin'izany ny anaran'ilay tanàna hoe Toamasina. Nanomboka teo dia lasa varavarana midanadana ho an'ny fanjakana Merina i Toamasina, iroborobo ny fifanakalozana tamin'ireo vahiny frantsay sy anglisy. Etsy andanin'izany dia miome tsiravo kosa ireo lohandohan'ny Betsimisaraka satria miara-migoka ny tombotsoa azo amin'io firoborobona io izy ireo fa ambany fahefan'ny fanjakana Merina sady voara-maso avy ana fivohan-tany. Tamin'ny taona 3 sy 810 no nanapa-kevitra ny la Frantsa nitetika ny anjanaka ny Madagasikara, ny popoka ny tafondro na maivay ny ady. Misaotra ny enoka hatramin'ny farany. Azadino ny manao gemme, ny misabone sy ny manaparitaka ny horonan-tsary mba ho hitan'ny hafa. Amin'ny horonan-tsary manaraka indray.